Ny farana androany ny atrikasa fanakalozakevitra mahakasika ny toe-karena manga na ny économie bleue sy ny sehatra ny arena kibon'ny tany nisy ny karazana sorodalana izay norafetina tao anatin'ity fotoana mahazava-dehibe ny sehatra ny économie bleue ity. Teboka lehibe no nivotrana nandritry ny fifampijiniana natao teny amin'ny panorama tanaty ny atrikasa ny arahan'ny gouvernemanta malagasy sy ny vomiera toe-karen'ny firenena mikambana ho an'ny Afrika na ny CEA ny karakara. Nisy atelier moa iaratsika nafantatra nandritra telo andro natao tato amin'ny panorama ary izay nandraisan'ireo anjara avy any Dilambato indrindra ny commission économique des Nations Unies pour l'Afrique sy ny ireo miaraka amin'izareo nandinika mikasika ny atako hoe fandrindrana amin'ny économie bleue sy ny vision minière africaine cercle narina kibon'ny tany dia misy zavatra atako hoe vitsivitsy maromaro vinavinany asa zay tokony ho tanterahina zany eo amin'ny atako hoe tenir compte ny spécificité ny pays tsirairay dia isan'izany zany tokony fantatra ny stratégie sy ny politique mikasika ny économie bleue zany tokony mipetraka tsara ny stratégie sy ny politique ny économie bleue mandeha koa tokony misy ny cadre juridique zay fanandrify amin'izay amin'ny économie bleue zay dia mbola tafiditra ao koa tokony fantatra hoe inona marina ny secteur atako hoe prioritaire zay manana valeur rentable hitintsika mpandrosoana rito ny firenentsika zany. Misy koa hoe fananganana vomiera na comité mba fanaraha maso ny fanatanterahana zay zavatra zay dia misy ao anatin'isany atako hoe zavatra lehibe koa amin'ny feuille de route ébauche ny feuille de route zay tokony atao io dia ny fanaraha maso ny cadre juridique mikasika ny protection ny écosystème atsika eto indrindra amin'ny lafiny ranomasina io. Tsy mifarana eo ny asa raha nambaran'ny ministra eo anivon'ny fiadidinan'ny Repoblika misana ny arena kibon'ny tany sy ny solotany fa dingana vaovao indray no irosoana. Manana arena maro i Madagasikara raha ny voalazany ary tokony ampiasaina ho fanotry ny fampandrosoana izy ireo.